Toeram-pianarana miankina amin'ny fanjakana efa ho fitopolo no nosokafana nandraisana Tsaboina taorian'ireny andro ratsy nandalo teto Madagasikara tao anatin'ny 10 andro izay. Misy amin'izy ireo no efa nakatona ary nampodiana ireo Tsaboina nialoka tao. Mbola misy anefa ireo mbola mandray Tsaboina hatramin'izao. Ho sarotra arak'izany ny hamerenana ireo mpianatra an-tsekoly any amin'ireo trano fianaran'ireo raha ny voalaza ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny farim-piadidian'ny fampianarana eto Antananarivo renivohitra. Nolazainy fa tsy ho vonona amin'ny alatsinainy ireo trano fianaran'ireo satria mbola ilana fanadiovana sy famindrahana fanafody alohan'ny andraisana mpianatra indray. Raha ny teto amin'ny faritra Analamanga dia efa tamin'ny 20 volana Janoary anotsy nandray mpianatra ny sekoly noho ny faratsian'ny andro. Tsy ho ela dia hisokatra ny raharaham-pitsarana mikasika ny farendrehan'ny Sambo Francia raha ny voalazany ny loharanom-baovao iray avy any amin'ny faritra Analanjorofo. Olona 13 heverina fa voakasika ny raharano ho henon'ny fitsarana mandritra izany. Omaly Alarobia no heverina anombohan'ny fitsarana sy fihainoana azy ireo, saingy noho ny fahalaviran'ny toerana sy ny aratsy ny lalana dia mbola andrasana ny fahatongavan'ireo voaroroy sy vavolombelona. Andrasana amin'ny tapaky ny volana Febroary izao ihany koa anivalin'ny fanadihadiana momba ny fiarovana amin'ny Atambo, izay notanterahany sampana amin'ny sahanan'ny Serana Tsambo, ny anan-dranomasina ary anony na APMF. Eo ampamitorana lala ireo mpandeha any Sizavelona tao aorian'ny lozan'ny APMF hoy ny loharanom-baovao avy eo anivon'ity sampam-draharaha ity. Somary manano sarotra ny famotorana satria avy amin'ny toerana samihafa ireo olona ho adiadiana izay tsy maintsy ho henona tsirairay. Tanjon'izao fanadihadiana izao ny hamantarana ny zava-nitranga marina ka nahatonga ny farendrehan'ny Sambo hoy ny talen'ny APMF. Raha tsy hivina, olona 520 tamin'ireo mpandeha miisa 830 no namony ainy noho ny farendrehan'ny Sambo Francia. Andro vitsy sisa no andrasana dia hiasa ny tompam-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny rian-drano ao Farahantsana araka ny nambarany Ministeran'ny Angovo sy ny akoranafo. Tsy ho ela dia hiroso amin'ny andrana teknika ity toby ity ho hatrany ny nambarany. Efa miroso amin'ny fametahana ireo fitaovana ampita herinaratra amin'ireo tambazotra mifandray amin'ny Antananarivo ny teknisianina sy ny orinasa Tozy Green hoy ny fanazavany Jirama. Efa vita 100% ny asa ao anatin'ny toby ho hatrany ny nambarany. Ho voavaha amin'ny fampandehanana ity tompam-pamokarana herinaratra ity avokoa ireo olana amin'ny alalan'ny fananganana andrin-jiro mampita herinaratra mavesatra ho hatrany ny voalazan'ny Jirama. Havita mokatra herinaratra fanampiny 20 megawatt izy io ary sitraka izany avokoa manomboka eto Analamanga ka hatrany Alaotra Mangoro ka mandalo ao Vakinankaratra sy Itasy. Ampiena ny fahatapahan-jiro matetika ity fototra-pitrasa vaovao ity araka ny voalazan'ny Ministeran'ny Angovo sy ny akoranafo.